Marina ny fiainako ny fiderananao tiako ny mideranao satria anao Andriamanitro mandresany devoly fahavaloko ny anaranao manongotra ny ratsy rehetra tsy toetra ato anatiko Mbola faly miaraka-antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana ny tenako ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankonanao. Ten'Andriamanitra izay fampiarako amintsika amin'ity androany ity izay sady amara-paranantsika ny taona ihany koa 2024 dia izay hitantsika ato amin'ny filazantsara araka ny Matthieu 9:17-20 ka hatramin'ny 17-20. Matthieu 9:17-20 ka hatramin'ny 17-20 no nresantsika ny hafatra. Mialohan'izay dia iombavaka isika ry Andriamanitra rainay io dia raha misaotra mankalaza manome voninahitra anao izay fa Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara. Dia ranao izay no fahatsaranao. Misaotra anao ny amin'ny taona lasa iny ity taona 2024 nomenao anay ity. Betsaka ny zavatra mifamaofao teo amin'ny fiainanay na ny tsara na ny ratsy na ny nahafinaritra na ny nahasorena na ny napatezitra ara sy ny maro samihafa ny famaofao teo amin'ny fiainanay dia misaotra anao izay satria mbola menao tombonandro nandiha ny taona 2024 iny. Ankehitriny izay dia mifona aminao ny amin'izay mety nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao tamin'iny andro lasa rehetra mety efa mibebahanay isan'andro kanefa mbola bebahanay tao anatrihanao ihany koa amin'izao raha sy fotoan'izao hiatrika ny taona vaovao izay amin'ny herinandro dia efa petraka sady eo am-pelantananao izany. Ianao no mandama amin'ny fiainanay, ianao no mandrindra amin'ny fiainanay, ianao no lohan'ny fiainanay dia matoky anao izay amin'ny zavatra rehetra. Dia iaino ny hafatrao izay ity androany ity dia mampahirezanay amin'ny alalan'ny teninao hitombony amin'ny finoana sy ny fahatsarana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izao vavaka izao ary miasafana masinao aminay tsiraray avy izay andreny teny. Amen. Toy izao ary ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy araka ny soramandry etsy dia hoe ny nampitsaharan'i Jesosy sy ny tafio-drivotra ary noho ny ondrana tsambokely izy dia nanaraka azy ny mpianany ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia ny efa hosavotry ny alon-drano ny sambokely fa izy natory ary nanantona izy ireo dia namoa azy ka nanao hoe tompoko vonjeo fa maty izahay ary hoy izy taminy nahoana no saritahotra ianareo ry kely finoana dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro ary talanjona ny olona ka nanao hoe lehilahy manahoana re io fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy. Riray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Misy lesona tsara raisintsika ry havana amin'ny ten'Andriamanitra izany ary tantara matetika efa irentsika tokoa ny amin'ny tantaran'i Jesosy sy ny mpianany tena sambokely kanefa matoty renesinao indray androany dia misy hafatra mafonja, misy fampahirezana tsara, misy teny ho fampahirezana sy hampitombo ny finoantsika indray ao anatin'izany ary betsaka ny mety révélation azontsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra miverimberina. Eny ny toko voalohany 7:20 sy 8:20 dia hoy izy hoe ary noho ny ondrana tsambokely izy ilay voalaza eto dia Jesosy dia nanaraka azy ny mpianany ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina izy ka dia efa nila ho savotry ny alon-drano ny sambokely fa izy natory. Izany ry havana dia misy fanoharana afaka raisintsika lesona hoe ny sambokely eto dia raisintsika hoe ny fiainantsika izay mandalo tafio-drivotra, mandalo onjan-drano, mandalo olana maro samihafa ary isika izay manana an' Jesosy Kristy eto lazaina hoe misy an' Jesosy Kristy sambokely misy an' Jesosy Kristy.
dia rehefa hitantsika fa rehefa niaraka amin'i Jesosy Kristy ny mpianatra dia nandalo sery izy ireo tao anatin'ny sambo, nandalo olana, nandalo tafio-drivotra, nandalo onjan-dranomasina ary tena efa hoe ilao safotry ny alon-drano mihitsy ny sambo kely hozy izy. Ary rehefa ila iletika ny sambo, ry havana isika rehefa manara-dia an'i Jesosy ihany koa ry havana dia aiza mieritreritra foana hoe ilamina foana ny fiainantsika, aiza mieritreritra foana hoe tsy hisy olana rehefa mivavaka. Matetika mantsy izany no itaoman'ny olona ny olona rehefa hoe andeha hivavaka, andao hivavaka mahana an'io olonanao io, andao hivavaka hanafana an'io aretinao io, andao entina rifa any misy manafaka anao, manasitrana anao ary misy mamonjy anao. Ataon'ny olona fa hoe any no misy famonjena ao amin'i Jesosy, dia rehefa tonga amin'i Jesosy dia milamina ny fiainana. Mety ho sitrana dia tsy harary intsony, mety ho afaka ny olana dia tsy hisy olana intsony. Ry havana, ny tena manana an'i Jesosy mihitsy ny aza no miatrika fahoriana. Izany nambaran'i Jesosy hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitaonareo fahoriana hozy izy, fa matokifa za fa naharesy izao tontolo izao. Mandalo olana daholo ny olona na kristianina na tsy kristianina, fa indrindra fa isika ihany koa satria manam-pahavalo isika dia mety handalo olana maro samihafa, ka aokantsika tsy diso fanantenana hoe atoko tena hoe rehefa mivavaka dia tsy hanana olana, fa eo indrindra no isian'ny olana hoe manara-dia an'i Jesosy tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana. Tsy ekenao mpianatra hozy izy rehefa tsy hitondra ny hazo fijaliana, satria maro ny zavatra iainan'ny kristianina ety amin'izao tontolo izao ety. Mandalo onjam-piainana maro samihafa, samy mandalo onjam-piainana ohatry ny olona rehetra ihany koa, fa mandalo fahoriana noho ny amin'ny Kristy, fa tsy hoe noho ny amin'ny tenanao na hoe noho ny amin'izao fiainana izao, fa noho ny amin'ny Kristy dia mitondra fahoriana ianao, mitondra hazo fijaliana ianao. Kanefa izany tsy midika hoe hijaly eo mandrakizay ianao, hitondra fahoriana mandrakizay eo ianao, ho tafio-drivotra lava eo ny androm-piainanao, ho safotifotin'ny ranomasina eo foana ny fiainanao. Fa Jesosy matoa nisy zavatra iray eo amin'ny fiainanao dia misy tanjona tiany atao ambadik'izay. Tsy faly andeha ampijaly anao akory Jesosy Kristy, tsy faly andeha ampitondra fahoriananao akory Jesosy Kristy, fa ny ao ambadik'izay no jerevy hoe inona no tiany Tompo. Atongavana raha eto Jesosy Kristy dia miteny azy ireo hoe fantatra Jesosy Kristy reto mpianareto fa hoe mbola kely ny finoana dia miaraka amin'ny Jesosy Kristy ary izy, na dia efa mahita zavatra fagagana hafa ary izy dia mbola tsapan'i Jesosy Kristy, fantany Jesosy Kristy hoe kely finoana reto olona reto. Izay no nahatonga Jesosy nitonga dia niteny azy ireo hoe maninona ianareo no matahotra hozy izy, satria kely finoana ianareo. Dia mba hahatonga antsika hiorina amin'i Jesosy, anehoan'i Jesosy ny voninahiny hampitombo ny finoantsika. Dia rehefa mahatsiaro ianao izany mety mandalo olana ianao, mety mandalo tafio-drivotra ny sambo kelinao, mandalo fisafotofoton'ny zavatra ny fiainanao, dia manontania an'i Jesosy. Raha tena efa ao aminao Jesosy, rehefa tena miaraka aminao ao amin'ny fiainanao Jesosy, raha tena hoe ao anaty sambo kely Jesosy dia voazo izy anontania izy hoe inona tompony antony izao, inona no tianao aseho indray amin'ny alalan'ny voninahitra ao, satria Jesosy Kristy dia milaza fa hoe tsy fahafatesana ny antony izao fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary matetika ry havana rehefa mahita antsika olona mijoro vavolombelona dia manambara izy fa izay ny fahatsaran'Andriamanitra rehefa mandalo olana izy ka miankina amin'Andriamanitra, mametraka ny adiny eo amin'Andriamanitra, dia valian'Andriamanitra izy, vonjen'Andriamanitra izy tahaka an'ireto mpianatra reto, ny antso an'i Jesosy ny mpianana, dia tsy namela azy ireo Jesosy hoe avelao hiady eo, alao aloha jerena ny fahaizana, fa ny fo mihitsy izy dia nampitsahatra ny rivotra sy ny ranomasina. Dia mijoro vavolombelona ny kristianina rehefa nahazo famonjena tahaka izany ihany koa, dia mitombo ny finoana izay mihaino hoe izany no fahatsaran'ilay Andriamanitra. Fa na misedra ady sarotra aza ny kristianina dia tsy mamela antsika irery ny Tompo, fa miara-miady amintsika raha tena mahatoky isika fa miaraka amintsika Andriamanitra. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika raha misy zavatra lalovantsika eo amin'ny fiainantsika.
hoy Jery Jesosy hoe kely finoana ireto mpianatra reto, nahoana areo ny sarotahotra dia andeha isika andinika ny zavatra tenen'i Jesosy izay. Raha miatrika zavatra mafy isika amin'ny fiainantsika dia andao hiantoraka amin'i Jesosy, hiantso an'i Jesosy hoe tsy ady amin'ny fahaizantsika na amin'ny volantsika isika, tsy ny zavatra herenanantsika no entintsika miady ny olantsika fa Jesosy. Manana finoana amin'ilay Jesosy izay efa nanao an'izay fahagagana hitantsika izao, fa aiza metehitra amin'izay zavatra mety hananantsika, aiza metehitra amin'izay mety fahaizantsika, aiza metehitra amin'izay mety olona akaiky antsika, fa Jesosy ihany. Izy no afaka mahany olantsika, mampitsahatra ny tafio-drivotra, mampitsahatra ny olana eo amin'ny sambokely-piainantsika. Fa izao manana finoana, ampitomboy ny finoantsika amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra izao hoe na ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy, satria talanjona reto olona reto ny amin'ny fahaiza-manao an'i Jesosy Kristy, fahefana ananany hoe anazy izao rehetrarehetra izao sy izay rehetra eo aminy, anana ny fahefana na ny volanao anana ny fahefana, na ny fiainanao anana ny fahefana, ny aretinao io anana ny fahefana, ny olanao io anana ny fahefana. Dia andaontsika tsy herikerika, tsy herikerika amin'ny zavatra hita maso, fa ilay tena Jesosy Kristy no mpanjinina. Aiza vela atory Jesosy hoe matory ao anaty sambokelitsika ao amin'ny fiainantsika, mety mandalo olantsika dia velantsika eo Jesosy hiezaka manty olako ity, fa tsy mahatsiaro an'Andriamanitra, tsy mahatsiaro ny hivavaka akoriny, mametraka amin'ny fiainantsika amin'ny Tompo, fa mieritreritra fa vita tena isika dia hoe ataoko ity, vitako ity. Fa rehefa hita fa saika maty amin'izay reto mpianatra reto, izay vao mahalala miantso amin'i Jesosy hoe mety nanao izay farany heriny ihany angambany aloha i Petera, satria Petera ohatrohatry ny hoe kapiteny tsambo, satria sy mpanjono, mahay tsara mifehan'ny resaka ranomasina. Jereny mety efa tsy tantsony izay lalaka ombana fa efa hiletika ny sambo. Dia hoy izy amin'izay hoe vonjeo fa maty izay, ary fantatra izy ireo mihitsy fa izy ireo no faty raha tsy ho vaovao, satria Jesosy Kristy dia tsy ho laitra an'izany mihitsy, fa tsy miteny hoe maty isika, tsy izay ny soratra eto fa hoe maty izahay, vonjeo fa maty izay. Dia tokony mahatoky isika hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy dia tsy maty, fa tokony miara-belona amin'ny mandrakariva. Tsy possible izany hoe miaraka amin'i Jesosy dia ianao maty dia Jesosy eo ihany. Fa matoy ianao maty, mety rendriky ny fahotana, mety matoy ianao lava anatin'ilay olana sy ny sisa dia tsy ao Jesosy, any ivelan'ny sambokely Jesosy, eo ivelan'ny fiainanao Jesosy. Fa tsisy olana tsy ho voavaha izany ry havana. Tena misy fotoana mandalo atsarotra isika, mandalo olana isika, fa tadio fa ny Tompo tsy manome izay tsy zakantsika. Hiatrika taona vaovao isika, mety maro ny zavatra mifamaofaoto eo amin'ny fiainantsika tamin'ny taona lasa iny, ary isika samy mety nahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra hoe teto aho nivonjen'Andriamanitra, teto aho nangataka ohatr'izao, tena nitahian'Andriamanitra, teto aho ohatr'izao, ary mbola mitoy fiainana fa tsy hoe janona hatreo akory, mbola maro, tsy hoe maniry loza izany, fa mbola maro ny lalana hodiavana, maro ny mbola zavatra ho sedraina amin'ny fiainana, maro ny zavatra mbola mety anjoantsika kristianina, indrindra amin'izao andro farany izao dia misy ny andro mahory samy mahazo ny olona rehetra. Fa ny zava-dehibe dia ny hanananao finoana sy fahazahoanao antoka fa miaraka amin'i Jesosy ianao, fa tsy maintsy tafavoaka amin'ny ady ianao, na ho ela na ho aingana, matoa ela vao tafavoaka ny ady ianao, misy fanefen'ny Tompo anao ao, tiany mpitombo ny finoanao izy, tia hampiraikitra anao mandrakariva izy, tsy hiala aminy, hifandray aminao mandrakariva. Ary zavatra tsapako izany ry havana, fa rehefa misy olana, misy zavatra mahazo dia iny no tena isan'ny mampifandray kokoa amin'i Jesosy. Fa rehefa lamindamina amin'ny fiainana dia ohatran'ny hoe adino mihitsy na mivavaka io ary dia adino, fa ohatran'ny hoe milamindamina eny ihany. Fa rehefa miatrika zavatra olana ianao, fahasahiranana ianao, fitaintainana maro samihafa ianao, dia tena hoe tsisy atoranao raha tsy miantso an'i Jesosy. Dia izany no tian'i Jesosy hoe tsy miala aminy fa mifandray aminy mandrakariva. Lazaiko hoe tsy faly hampitahotra anao Jesosy, tsy faly hampahory anao Jesosy,
fa ny zavatra rehetra sy ny ten'Andriamanitra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Fa tsy hametsy ny fahatany an' Jesosy sika hoe izao indray hoe mahazo anazy Jesosy, tsy rara izao fa ohatran'ny manoatra tena mahafinaritra mahazo ny olona mivavaka noho ny tsy mivavaka ary tena marina izany rehefa mahita jentilisa fa tena miadana vola izay tiana vidiana azo, izay tiana hohanina, izay tiana aleha dia mandeha tsy makaroa. Ohatran'ny hoe raha amin'ny ety ivelany izany na izay ilay hoe maso mijery ety ivelany tena hoe miadana dia mikompare an'ilay izy sika hoe ohatran'ny hoe mitondra fahoriana foana izany ny kristianina, tena ohatran'ny hoe tsy mety tafavoaka fa afaka ny azy dia miditra indray ny olana azy dia afaka ny azy dia ohatra izay foana dia ohatran'ny tsy mety mahita fitsaharana mihitsy na hoe maninona foana dia ohatran'izao foana ny fiainana Jesosy tena ohatran'ny hoe indraindray mila hiteny hoe tsy rara mihitsy fa arakaraka ny vavahana ve teny vao mainka mafy manjoa izany rehetra izany nefa dia andao hisaorana an' Jesosy fa mampifikitra antsika sy tsy hiala aminy izany fa hitoetra matoky ao aminy. Fa maro ny kristianina, maro ny ao am-baiboly misedra olana ry avana ary tena misy fotoana tena hoe Andriamanitra mihitsy manome an'ilay olana. Andriamanitra mihitsy mametraka ilay olana eo amin'ilay kristianina, amin'ilay olona mba hiazonana azy sy hitehirizana azy ao aminy, indrindra ilay hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Misy ohatran'ny zanak'Israely fotsiny izao dia efa hitantsika fa misy fotoana izy ireo ilay hoe avoaka amin'ny tany Egipta dia rehefa ilay ozy Farao hoe endana amin'izay mantsy Mosesy avoay ireo olona ireo hanao mpan'Andriamanitra fa reraka amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra anao satria misy loza mahazo foana. Fa avy eo Andriamanitra no teny tamin'i Mosesy hoe hamafisiko ny fon'ny Farao dia tsy mamela ny zanak'Israely hivoaka indray, izany ohatran'ny hoe sady mamoaka ve mampiditra izany Andriamanitra hoe ny andehana Mosesy any amin'ny Egipta inga mamoaka ny Israely ka maninona mbola mafisina indray ny fon'ny Farao fa maninona raha toa dia avela atao manao be manaiky fotsiny ny Farao dia mivoaka moramora ny zanak'Israely fa maninona mbola nampijaliany Farao indray ny zanak'Israely dia tsorena tezitra ny zanak'Israely tamin'ny Mosesy hoe fa maninona izay no ataonao an'izao fa vao mainka me mitombony sazy azonay satria tezitry Farao sy ohatr'izany. Kanefa tsy avy amin'ny Mosesy ilay zavatra fa avy amin'Andriamanitra hoe namafisy ny fon'ny Farao dia mihamafy koa ny sazy nazo ny zanak'Israely dia nandeha indray ny loza manaraka. Izay ilay hoe anehoana hoe izany ny Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany. Te haneho vonahany, te haneho fahefany Andriamanitra fa tsy hoe te hampijaly fotsiny zanak'Israely. Dia misy ihany koa any maromaro mitantara hoe ohatran'ny Joba ihany koa izao avelan'Andriamanitra mihitsy niseho ny loza rehetrarehetra teo aminy. Tsy midika fa hampahorany Joba akory Andriamanitra fa mba hanehoan'Andriamanitra vonahany satria après an'izay fankatoavan'ny Joba izay dia nisandratra Andriamanitra. Ka izay no tiako hampahirezana antsika hoe Andriamanitra tsy mamezy zakantsika ary matoa miseho ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika dia aza eritreretina fa hampahorantsika Andriamanitra fa hampitombo ny finoantsika izy ary te hampitoetra antsika ho mahatoky mandrakariva satria manomboka efa miaratsy izao fiainana izao mandra-piavy Jesosy dia miratsy izao fiainana izao ka tsy hionjona intsony isika hoe ninona miseho izy Paoly Apôstôly hoe inona no ahasarokantsika amin'ny fitiavana an'i Kristy izy ny fahoriana za fahatrana za sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra rehetrarehetra fahoriana ihany koa tsy ahasakana antsika amin'ny fitiavana Kristy fa samy hijoro mahatoky mandrakariva tsika dia miorena tsara aza miova aiza manaiky hiemitra rehefa misy zavatra mahazo rehefa misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika dia aiza miemitra hampitomboiny finoana dia na misy koa mety hoe tsy mandalo zavatsarotra ny sambokelinao fa mety hoe milamina be eny an-dalana iny dia zavariana fa mitomoera mandrakariva amin'ny fitiavan'ny tompo sy amin'izay mety hitantanany amin'ny fiainantsika dia izay mety teny fampahirezana omeko antsika androany dia hoe mahireza raha mandalo atsarotra ary ny sambo fiainantsika dia tadio fa Jesosy eo foana aiza vela atory izy fa meo azy izay mety mavesatra anao sy mety olanao fa izy ampitsahatra izany ary ampitomboiny finoana ahafahantsika miorina mandrakariva
amin'ny androm-piainantsika rehetra mba tonga antsika haritra hatramin'ny farany. Dia ho an'ny Tompo voninahitra amintsika rehetra anie izany teny izany a. Amen. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao, mampahery anay sy mampitombo ny finoanay fa na sarotra aza ny lalanay an'ity izao tontolo izao ity dia mampahery anay ianao fa ianao tsy afoy nasaraka anay fa omba anay mandrakariva. Ary matoky izay fa eo ihany koa ianao hiaraka aminay ary tsy avelanay atory ianao fa ianao nataonay ho kapiteny mpiainanay amin'ny fiainanay rehetra. Dia tsy anahy izay tsy atahotra fa na morana ho sarotra ny lalanao diavinay dia ianao eo foana miaraka aminay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izao vavaka izao. Amen. Dia tany Tompo daholo dia mirary taona vaovao ho antsika tsiraray avy.